Info, news, vaovao. Info, news, vaovao. Info, news, vaovao. Ankafaliana hatrany miarabanantsika rehetra mpanaraka tsy tapaka ny lecteur la voix de Madagascar, ny TV Mada.com sy radio Mada.com. Ny sehatry ny fiompiana sy famokarana ireny trondro ireny indray no hoentina ho resadresahana amintsika mpanjohy sy mpanaraka ny fandarana eto amin'ny TV Mada.com amin'ity fanadihadiana izay no entina ity. Izany dia mba ahafahantsika mahafantatra ny tontolon'ny trondro ho an'ny eto Madagasikara. Sanjaka mpikambana ato amin'ny anay pisikôla mpamokatra zana-trondro zay sady miompy trondro, orinasa mpianakaviana zany ho anareo manokana inona ny tena antony hoe nandraisanareo anjara tamin'ity ferme dany dia fahelinam-befolo zay moa zany efa mandray anjara foana isaka ferme da isa-taona. Dia tena antony andraisanay anjara zany mba hamporisika ny olona hiditra ao amin'ny sehatry ny fiompiana trondro, izay hita fa tena mbola malalaka mihitsy ny resaka tsenana trondro eto Madagasikara. Afaka mbazavazavaina hoe manahoana sy manahoana zao ny fomba fikarakarana zao zavatra ampiratianareo eto amin'ny ferme da eto? Ny fikarakarana izy ireo moa zany any ambanivohitra zay no miompy anazy ireo amin'ny dobo, zany hoe milieu naturel mihitsy zany miompiny anazy, fa ny eto fampiratiana amin'ny olona fotsiny ny zavatra vokarinay. Ambanivohitra be aiza moa le sambaina kazo be zany no misy eny toerana fiompiana trondro. Misy koa amin'izao zany asa azo atao hoe sokotry ny trondro ve hitasy sy ambatina zaka, efa tena tsisy trondro mihitsy ny trondro any, efa tena kelikely. Dia melanelana em-bolana eo zany ny fikarakarana. Navy le karazana trondro tianareo sy karakarainareo? Manana carpe royal zany zay dia manana ny tilapia koa zay, tilapia le mena rambo, dia manao fanaovana haingo reto koa zay. Koa io moa zany no fiantsonana azy. Le trondro fanaovana haingo zao avy aiza ny angalanareo anazy? Trondro avy aiza le misy d'origine avy aiza? Tena fiaviany reto trondro reto zany avany Japon izy ireo, fa nahazo tamin'ireo zany zay efa ela ihany, dia nampanatody zay manahoana misy fahasarotana ve fikarakarana an'izy itony sa hoe manahoana sy manahoana mba tonga anazy hoe hiaina tsara ara-dalàna aty amin'ny faritra indrindra fa eny amin'ny faritra fikarakarana? Tsisy hoe fomba manokana hikarakarana azy fa ohatran'ny fiompiana trondro rehetrarehetra ihany no fiompiana anazy, fa tsisy hoe mahasamy hafa anazy fotsiny. Ohatran'ny fiompiana trondro rehetrarehetra, ohatran'ny fiompiana kaly, tsy dia faritana loatra ny amin'ny vola angamba le izy, fa tena sarotra dia ny resaka tany anaovana an'ilay dobo. Rehefa misy ny tany anaovana an'ilay dobo zany dia afaka manao tsikely eo tonga amin'ny zavatra eritreretana nefa anazy. Izy ity ve misy toe-tany mety aminy? Eto Madagasikara mety ompiana trondro daholo, fa teknika kely fotsiny no tsy maintsy ampiasaina zany amin'ny tany mangatsiaka sy ny tany mafana, dia misy zavatra kely teknika kely atao zany amin'izay. Ho anareo ve raha ohatra hoe misy olona zany liana amin'ilay izy dia manatona anareo hoe hanao an'izy ka tsy mbola manana fahalalana izy entina hiatrika an'izay, dia mety manoro ve nareo? Ny any am-pisikôlina dia mampiofana mihitsy zay any amin'ny toerana iompiana trondro, dia mandeha manatona anay any mihitsy ny olona, dia omena fifanana izy. Tena mahafa-po tokoa ary tena hita fa liana amin'ny resaka fiompiana trondro malagasy. Raha malala moa zao eto amintsika fa somary lafolafo ny hena, izay hita ihany koa ny lafy ratsy, fa mamporisika antsika io trondro fa ny trondro